Fa miaraka antsika rehetra moa zany ampy harivariva ity antsika ihany koa moa zany ny zavatra izay niseho tamin'ity tontolo andro ity ny fakana an'Andriamatoa jeneraly Sara Ravalomanana teny amin'ny tokantrano izany ary hanaovana fanadihadiana azy izay mahakasika ny toe-javatra maromaro zany. Io moa zany dia nanaja ny lalàna indrindra indrindra ny lalam-pahamehana isika amin'ny fanaovana izao fiantsonana azy sy fanaovana fanadihadiana azy zao. Voalohany indrindra moa zany dia raha ny lalam-pandrenana zany amin'ny ankapobeny dia momba an'ireo lehiben'ny androm-panjakana, ny filohan'ny antenimiran-doholona sy ny filohan'ny antenimiram-pirenena dia tokony ho any amin'ny haute cour de justice na ny fitsarana avy zany mandray zany ny sy ny mpanao fitsarana anazy zany. Kanefa kosa zany araka ny andininy fa 730 ny lalam-panorenana dia mahakasika zany ny mety ho fantokian-dalàna izay tsy ao anatin'ny asa izay iandraiketany ireo lehiben'ny androm-panjakana voalaza teo ireo na ny filohan'ny antenimiran-doholona, ny filohan'ny antenimiram-pirenena na ny ao anatin'ny mpikambana ao amin'ny fitsarana lalam-panorenana. Raha vao tsy anatin'ny asa zany ilay izy dia andraikitry ny fitsarana ataontsika hoe droit commun filazana azy zany ny fitsarana tsotra zany no miandraikitra ny fanenjehana anazy. Dia izay lafin-javatra izay indrindra no antony zany nampiarina amin'ny Andriamatoa Sara Ravalomanana izay filohan'ny antenimiran-doholona teo aloha. Dia zavatra maromaro no mety ho hanenjehana anazy hitantsika tamin'ireny fangatahana am-pilaminana izay nataon'ny vahoaka ny tarihan'ny tanora reny dia hitantsika ny zavatra niseho teto amin'ny firenena fa herisetra miaro misy faty olona mihitsy ary no ny zavatra niseho teto amin'ny firenena ary dia tsy maintsy handraisana fepetra izany. Hitantsika moa ny zavatra niseho fa nandray toerana tokony tsy ho azy ny filohan'ny antenimiran-doholona teo aloha zany dia ny jeneraly Sara Ravalomanana, izay atao hoe fitsapahana izay raha adika amin'ny fiteny vahiny dia hoe usurpation de fonction. Dia hitantsika fa tsy ao anatiny andraikitra filohan'ny antenimiran-doholona anazy zany. Tamin'ireny zavatra ireny moa hitantsika fa nisy ny naratra mafy ary nisy koa ny faty olona ary dia be dia be ny fitarainana zany izay tonga na teto anivon'ny fitsarana na teny anivon'ny ministeran'ny fitsaranana dia eo ihany koa ny fitarainan'ny vahoaka amin'ireny zavatra ireny dia tsy maintsy handraisana fepetra zany. Anakrotam-panjakana na atteinte à la sûreté de l'État no antony fampiatsoana ny jeneraly Richard Ravalomanana raha nivoarakitra ny taratasy fampiatsoana azy nivoaka ny andro 4 Desambra lasa teo. Fitoriana nipetraka ny 3 Desambra 2023 lasa teo no nivoahany io taratasy io raha nivoarakitra anatin'ny fampiatsoana. Ny andro ny alarobia 4 Desambra tamin'ny rora sasantolakandro avy eo no nanomboka tonga teny Ambohijatovo ambony sy Ambatovinaky akaiky ny trano ny filohan'ny antenimiran-doholona teo aloha ny jeneraly Richard Ravalomanana
Ravalomanana ireo zandarmaria amin'ny pirenena. Ny andro ny 4 Desambra ihany koa no nivoaka ny didy fampiatoana azy tamin'ny toerany loholona navoaka ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana. Ny rongobasy avokoa ireo mpitandro filaminana tonga teny amin'ny tranony raha ny hita teny an-toerana ary nijanona teny Ambohijatovo ambony manoloana ny ministera an-drano sy teo Ambatovanaka ambony ministera ny fitantanam-bola sy ny fiangonana FLM. Nivoaka ny trano fonenany niaraka tamin'ny basy avy eo ny Général Richard Ravalomanana hoy ireo zandary teny an-toerana. Ara-dalàna nefa ny fakana ity filohan'ny anteny mirandoolona teo aloha ity teny amin'ny trano fonenany saingy tsy nentin'ny Général Richard Ravalomanana hoy hatrany ireo zandary teny an-toerana ny andro ny 4 Desambra io. Hatrany iraika ambin'ny 10 ora sasany alina moa mbola niantsona teny an-toerana ny fiara 4x4 iray nisy ireo zandary nijanona teny amin'ny manodidina ny trano fonenany ity Général misotro ronono ity. Nambaran'ny Général Richard Ravalomanana tao anatin'ny fifampiresahan'ny mpanao gazety ny Real News azy tamin'ny Antso Atarby kosa androany fa nidina ny fampiresaka tamin'ny solon-tenan'ireo zandary tonga teny amin'ny tenany ny andro ny 4 Desambra ka tamin'izay no nandraisan'ny taratasy fampiantsoana azy. Fiarovany ainy kosa hoy izy nitondrany-basy niaraka tamin'ny fotoana io. Mandeha kosa ny fanadihadiana amin'izao saingy mbola misy aloha ny fianonan'ny mpitory sy ny vavolombelona izay vao miroso amin'ny fianona amin'ny antony nitoriana azy izy hoy hatrany ny Général Richard Ravalomanana. Nambaran'ity Général misotro ronono ity moa fa izy sy ny vadiny sy ny mpiambina azy ireny tao amin'ny trano fonenany io teny Ambatovanaka. Nijanona tao amin'ny trano fonenany foana kosa izy sy ny vadiny hatramin'ny androany hoy hatrany ny Général Richard Ravalomanana tamin'ny fifampiresahana taminy. Ho an'ny androany mbola nahitana zandary niantrana teny Ambohijatovo ambony. Fa any amin'ny mpitandron'ny filaminana no tokony hanamarina ny tenany ny Général Richard Ravalomanana raha nahazo ny taratasy fampiantsoana azy teny amin'ny Tobra Tsimandava hoy Berija Ravelomanantsoa androany. Tsy mbola fantatra mazava mantsy ny tena antony ilazana azy ho nanao fikasana anankirotam-panjakana na atteinte à la sûreté de l'État hoy Berija Ravelomanantsoa. Zazadalaina ohatrany olona taitaitra zany fa tsy oatra fa fahitako azy mifandanja amin'ilay zavatra ao an-tsainy hoe zao no nataoko ary na faty olona ny zavatra nataoko na nampanaoviko tena aina zany ny mikasika aty de tena lasa mifototra any aminy sanatria ve zany le zavatra misy ohatrany hoe tsy tanjaka fa tahotra convocation ary sambany teo an-tantara aloha hoe betsaka zay hoe olona natsona noho ny hoe atteinte à la sûreté intérieure de l'État zay fa tena mbola tsisy namala zany ary lay olombelona hoe officier supérieur malalana zany hoe état de droit zany tsisy ratsy nataony ampanatsona mbola lizy mbola tsisy fanemelona mbola tsisy ninina hoe tonga de fa tsika nye miteny ohatrizay fa teo moa izy nangingina kely ny raharaha Ravatomanga maminena Ravatomanga tsarosia nisy ilay fandarana manokana nataony de hoe olona madio aho ny anankiray ihany koa lay mbola karohana amin'izao fotoana zao andre matonaina andre citoyen hoe voninao ny an'olotra ny taratasy de zay le teneniko atsika teo hoe misy fotoana rehefa amin'ny zavatra tahaka izao andre mato Constant Ravelson very le olotsotra zany manaraka an'le vaovao hoe inona miampy ny Facebook koa moa de very any olom-pirenena hoe zavatra ohatra zao miteny ny mpanao politika miteny ny olom-boafidy miteny ny olom-boatendry miaro tena ny voantso te anontany kely any hoe inona ny toetra zany iatrehana ny toetra raha za moa tsy teny miotakotako zao fa miovaova isan'ora isan'andro ny misy eto tanàna de mafanina ihany teny ohatrany karazana teny fitaratra teto amitsika teto foana no hoe tsinjodia ka ny mitsinjony dianao voalohany indrindra de le tanjona voafaritra ny tanjona voafaritra ny présidentan'ny fanavoazana ny République ny Madagasikara aloha hatreto voanigadona teo izy de ny hoe refondation teny Frantsainy de nitoiziny amin'ny hoe fanavoazana ny République ny Madagasikara ka iny mihitsy tokony fitaratra ny heverin'ny fahalalana izorana tamin'izay de le fikonan-doha pirenena ka zay ny fitaratra hitarafatsika ny zavatra rehetrarehetra eto fa niveritsika raha ohatra hoe andeha amin'ny atsipiriany kely hoe Général Bomba laza ny hamoy hatramin'ny ainy ny sinsisa Trany hoe tsy ohatrany hoe ampikambin-javatra hoe zany tsy hoe ampikambin-javatra fa ny fomba hatakaratsika an'lizy de any amin'le resaka foana hoe aiza ao anatin'le fanavozana ny République zany
zay ary raha ny amin'le fiveran'ny zareo nandray ny fahefana hitondrana an'le izy a dia atao raharaham-bahoaka le izy atao teny rahanam-bahoaka ty raharaha ty eo azy zao de miala mihitsy amin'le hoe aloha ifamory ray latabatra de manangana tetezamita de charte de la transition sy ny sisa tsy ohatr'izay le niangana fa io efa le vahoaka efa hatrany amin'ny taona maro ny lahatra ny darofana lacrymogène isaky ny mandoro-pone isaky ny ariva eraky ty tanàny ty manao fihetsiketsehana momba ny jiro sy rano tany velany no lasa tafakatra ampivoany renivohitra tamin'ity ndray mandeha ty de zay ny raharaham-bahoaka zay tsika fa hoe sady mamitipitina ny taona 5 sy 10 ihany a isan'ireny hoe tolona ny entin'ny CNZ sy ny hoe tanora tamin'ny akapobeany a de miresaka an'izany nefa ianao hoe ny lasa mitady isy endrika hoe saritana transition fiarahan-tatana sy ny sisa fa tsika nefa amin'ny lafiny anankiray ihany koa ohatrany hoe mipetraka olana ve ilay hoe ao anaty transition constitutionnelle anticonstitutionnelle extra sy ny sisa satria na ny ministre ny serasera sy ny kolotsaina raha ohatra ny somary sahirana sy ny misy endro fendrofendroin'ny olona to anaty lisy de miverina nanazava mihitsy hoe ao anatin'ny transition constitutionnelle tsika tsy rava reo ravitra samihafa de tsy sazy a sy ny sisa fa hoe tena afaka mizoratsika makany an'la hoe fivoahana nandray tsinjodiana zay le roa volana sy le roa taona efa roa volana tsika zao le roa volana afaka raha afaka pitso sa valo amby roapolo volana raha afaka pitso le roa volana de tokony mahavita mifametraka mihitsy no hoe zao zany ny veranay man'ity ministère ty a izorana makamin'le hoe atao raharaham-bahoaka atao concertation nationale ilay fanavozana ilay fanavozana ny republique de arak'izay vakio ny adihevitra ny vahoaka mizotra ka tsy zay moa le atao hoe teny irana zany resaka tsara eo ka tohatra ny efa mba mitetitety faritra ihany eo ny misy mpanjakana am'sana ny fanavozana de faritra izy fa ino moa zany de miainga ny fotony zay le vaovao rafitina fa enao ve ny anao parasitiste tany fotony ahoana ndray zany parasitiste tany fotony sa ny zavatra rehetra zay ilaina farafaratsiny hoe le teny toerany ain dehibe n'le republika zay tsy maintsy avozana satria vao osiosy matiasina teo reny ve ny napetraka ao tany amin'ny ditany a ary nahoana moa tsy maintsy ianao ny ametraka an'izay za alonga ra za tenako ange tsy te adevitra momba ny ministère iny a iny a lasa rue avant lehibe o mivaza zany hoe ny sarety indray no mitarika ny omby raha ohatra ka hijery an'izay ihany tsika hoe ny republika republika zay dikan'izay hoe fanja fitondrana tandalana dikan'izay de hoe ny fahalalahany vahoaka sy ny sisa tsika ngefa nanana ny HCDEUD io a de filakevitra ambony momba ny démocratie momba ny état de droit ino moa zany momba ny fanjakana tandalana fanjakana sy fitondrana tandalana ka izy ne mbola mipetraka mbola rafitra eo ary izy am'izao fotoana zao tsy azo ampiasaina hoe zany le rafitra mbola eo izy am'izao misy mpamana le tiako lasaina nge tsy hoe nanana an'io tsika iry akara iry le ty le ministre d'état ty a fahitako azo a de lasa melohan'ny ombony sarety fa tsika efa nanana ny HCDEUD ary resaka republika tsara mihitsy zany hoe ny fahalalaham-bahoaka ny zom-bahoaka ny fanjakana tandalana ka izy amin'ny lafiny ray kosa ne zoko be constant Ravelson mba hoe mpandrindra de piava tsy ho vitana ministère mihitsy anapiky kely am'izay zavady kely jery an'ilay sary hoe ny satsiatra ohatra hoe mandefa mba mandeha fikomandohatra fizamantany a ny mpanao politika koa nanao ny azy a ny asa tanana sy ny sisa ka tsy mba hoe mpandrindra tamin'ny fotoanan'ireo kristianina ny kristianina nanao ny azy nanao eny efa eo izy matambatra ny hevitra reo avy eo efa eo izy a de ny anjarany a manamora ny ataon'io laza mieritreritra mihitsy hoe ny avany amin'ny antodohanao a no fanavozana ny republika efa teo ngenao 12 taona ary nanao politika foana
zay tsy aloha ve iny iperakany fa ary zalahoana mba mangataka tsy ho ahelika hoe mba inclusive fa tsy exclusive ny inclusive aloha mitindray mandeha tia de le firenena manontolo fikionandoha ampirenena zany hoe le mikiondoha ao a rehefa mitamatra izy de firenena fa misy mandavataona ary mandrera sehatra rehetra ny atoko politika sy ny fikambanana isan-karazany a no miasa ary zay ny tokony ho ataony de rehefa ny asa izy a mipoitra ao anaty fikionandoha-pirenena zay tsirikevitra nalefa ny asa iny sisa fa alao mba ho raharaham-bahoaka izy ty mianao ny tsy fanazavahany Constant Ravelson de ohatrany te ametraka ianao zany hoe makamaka sisiny kely aloha ny hoe fikambana na antoko fa aloha ny vahoaka ny teny sa ahoana ve ny taizany mpikambana ao aminy izy hatramin'izay nitaizany firenena izy raha tena nanao de hitantaratra eo anatiny hita eo amin'izay hoe naomby ve le fanabeazana sy fitaizana ara-politika avy any am'vokotany le fitaizany manahoana no tafapoitra avy any am'vokotany avy any amin'ny commune avy any amin'ny faritra sy eto amin'ny firenena poitra eo foana zay raha ny asa ianao mandavataona fa raha ohatra ianao cultena olona ny ataonao ohatra ny reto le hoe zahay ina moa filazany fanalavana le zahay irmara mpana miaraka amin'ny Andry Rajoelina de tsy maintsy hoe mahirmara tsy nitaiza avenareo tsy ho hito ve le vahoaka hoe ny foto-kevitra politika kolotsaina politika fomba ahitarika politika fomba fiaina amin'ny fiarahamonina nanao ianao sa tsy nanao fa ny fipoitrany ankehitriny manko rehetra zany misy zavatra tena tokony ho teny erahana eo amintsika mihitsy ny zavatra roa na telo e ny anankiray voalohany a de hoe oenjehana ve ary ho faizina ve le fandrobana ny firenena de tsy maintsy misy olona hiaran'izay fanenjehana famaizan'izay fa ny ilaina anaovantsika teny erahana be ny vahoaka de ny hoe ahoana ny fomba atao mba tsy androany telo eto amin'ny firenentsika fa ho lasa fady eto Madagasikara le mandroba firenena mandroba firenena zay a io fa mandeha ny fitsarana zao efa mijery an'izay tsirairay manatsikafona neraky ty jirama inona aby reto hermady sy ny sisa reny hoenjehana ve satria tsika amin'ny hoe fanovana ino ty fanavoazana enjehana ve fa eo le fanenjehana hoe loavy avy renony zy nangalarinareo ary de faizina anareo manonotra koa zany manonotra fa akoatran'izay a inona no ataotsika zay le fikionandoha-pirenena inona no ataotsika mba tsy isy lalana azahoana manao an'izay inona le aryfanina tsy miverina tsony le fomba fanao tsy nety fa iny verina tsony zany tsy ety verina tsony zany ary raha mampatsiatsika ny hoe fianianana nataon'ny filoham-panjakana ty amin'ny ACC zay tamin'ny fafito amin'ny folon'ny volana oktobra de isany hoe fanampitaonana zay le ady amin'ny fanetry be ny firenena ary na ny premier ministre ary na nizingizana an'iny de ny sary mitranga nefa am'izao somary mba manao tombana ihany tsika zava-dehibe ilay hoe finiavana iady amin'ny tsy maty manota fa olona anankiray zao nohatra ny vadary any amponja nakoatr'izay perquisition mipetsaka de tena hoe mandeha any amin'izay hoe tsika amin'ny lafiny anankiray fa nisy ihany koa nefa ny lafin-javatra iray hafa hoe Madagasikara nanolotra n'ilay karazany hoe tolo-kevitra hoe ampidirina ho eloka enjehana iraisam-pirenena ny capture d'état zany hoe ilay hoe fambaboana fanjakana ao any anaty kolokolotsy hoe ny ato anatin'ny firenena tsara zay rehefa zay fa tsy ny firenena hafa ny tsara hoe nanao capture atao Madagasikara raha anina fa efa misy sombony kely any zay rehefa le mission ny Union Européenne hoe tsy maintsy amin'ny démocratie ny fifidianana tsy maintsy zay nke sombony ary misy tsoatsika ho an'ny ato anaty firenena fa ny ato anaty firenena mihitsy a no tokony misy tonga de manda vy mihitsy tsy ahafahana manao an'izay ohatra fifidianana tsy hevitra fa hatramin'ny any lehilahy zay mbola anao hoe tsy kitikitika lalam-pifidianana de anao fifidianana am'ty efa nisy 2023 teto efa nisy hetsika fotsy teto de hafa ny tamin'ny 2017 anaovanareo
ana ny olona de gouvernement de consensus mametraka an-tsay kristiana reo tsy nikitika lalahy-pifidianana natao ihany ny fifidianana sady zany resaka ao zany zao anisan'le tao anatin'ny fitolomana mihitsy a tao anatiny fitakina ny seni a ny lalàna mifeny fifidianana satria hafahafa toasafa ihany izy a manome vana an'ireo le be vola manana mpamatsy vola betsaka ary io moa no